raisina fifaliana ny ionana amintsika rehetra mpanaraka izao fandarana izao na amin'ny alalan'ny onjam-peoan'ny radio Azis na amin'ireo tambajotra tserasera amin'ity fandarana ity. Amin'ity herinandro ity dia iresaka be dia be mahakasika ny Siansa sy ny Baiboly isika. Ary izay raha teo no lohateny nampitondraina ity famelabelarana ity ny amin'ny hoe Siansa sa ny Baiboly. Dia iroso avy hatrany amin'ity andro voalohany ity isika. Amin'ity andro voalohany ity dia iresaka mahakasika an'ilay ady hevitra tsy mety vita any amin'ny fiarahamonina any isika. Satria na eo anivon'ny tokantrano na any ampianarana na any ampiasana dia misy ady hevitra hifanaovana tsy mety vita any. Ary anisan'izany ilay ady hevitra manao hoe ny atody sa ny akoho no nisy voalohany. Ady hevitra tsy mety tapitra izy io. Ary azo lazaina hoe samy manana ny heviny mihitsy ny tsiraray avy na ao an-tokantrano aza dia misy samy manana ny heviny, ny ankilany, ny andaniny. Ary ady hevitra nandritry ny taonjato ny fandimby ary hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola ady hevitra tsy mety vita ny amin'ny hoe ny akoho sa ny atody no nisy voalohany. Hijery fomba fijery maromaro isika ary hamantatra ny fomba fijery siantifika mahakasika izany loha hevitra izany. Inga Aristote ohatra, ilay filozofa Grika izay nisy tamin'ny 420 ka hatramin'ny 220 talohan'i Kristy, dia nilaza fa tsy possible mihitsy ozy izy ny hoe atody no nisy voalohany, satria tsy maintsy nisy akoho aloha izay vao nisy ny atody. Ka ho an'ny Kristofy zany dia Aristote zany dia ozy izy hoe ny akoho no nisy voalohany. Toy izay koa i Plutarque, filozofy teraka tao Grèce, tamin'ny taona 920 ka hatramin'ny 520 talohan'i Kristy. Izy ihany koa dia nanizingizina fa ny atody no nisy voalohany. Raha mijery mpanoratra hafa isika dia mahita fa misy mpanoratra hafa indray izay milaza fa fanohatra amin'izay tanteraka ny zava-misy. Inga Charles Darwin ohatra izay teraka tao Royaume-Uni tamin'izany fotoana izany, tamin'ny taona 720 ka hatramin'ny 220 izy dia nanizingizina fa ny atody no nisy voalohany. Ny atody no nisy voalohany fa tsy ny akoho. Ary raha mijery dictionnaire scientifique isika, ny dictionnaire Norbert ohatra, dia manazava fa zao zany ny fomba fijery scientifique mahakasika an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Ny atody ozy izy dia efa nisy tany ho any amin'ny 300 millions d'années tany ho any. Efa ela kokoa zany nisy ny atody. Ary ny vorona hita voalohany kosa ozy izy dia 150 millions d'années no nahitana ny vorona voalohany. Ary ny vorona voalohany nisy dia zany ataon'ny siantifika hoe Archaeopteryx zany. Izay karazana dinosaure izy io misy elatra. Zany hoe ny dictionnaire scientifique zany dia manizingizina fa ny atody no nisy voalohany. Zany hoe noyo izy io zany karazana zavatra anankiray dia nivoatra tsikelikely, ny tsara tsikelikely ary tonga amin'ny voary izay misy atsika ankehitriny na ilay ataontsika hoe fivoarana miandalana izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe fa mba ahoana kosa hoy ny Baiboly mahakasika izany rehetrarehetra izany. Ny Baiboly rehefa malala dia milaza mazava tsara fa Andriamanitra no namorona izao rehetrarehetra hitany masika izao. Ao amin'ny Genesis toko voalohany, andiny voalohany,
Dia lazain'ny Baiboly fa tamin'ny voalohany ozy izy Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Enemana no namoronan'Andriamanitra izao rehetrarehetra izao. Foana tsy nisy ninina ary dia niteny Andriamanitra dia nisy ny mazava, nisy ny zavatra rehetra izay hitantsika ankehitriny. Andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, ary rehefa tonga tamin'ny andro fahaefatra dia namorona vorona Andriamanitra. Zao ny fanambarany Genesis toko voalohany ary 2:7. Ary Andriamanitra ozy izy nahary olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy. Alohan'izay dia misy ny famoronana nataon'Andriamanitra mahakasika ny biby. Genesis ihany toko voalohany. Dia lazainy amin'ny andro fahaefatra fa Andriamanitra no namorona reny zavaboary ireny. Raha ny Baiboly zany no antaniana dia mazava fa ny vorona no nisy voalohany, izay vao nisy ny atody. Ary Andriamanitra no namorona izany rehetrarehetra izany. Ao amin'ny Joba 12, ny 7-9 antanio angeny biby fa hampianatra anao izy. Ny voromanidina anambara aminao izy. Makasaina amin'ny tany hampianatra anao izy. Ary ny hazan-drano any an-dranomasina hampahalala anao izy. Joba dia mampiasa sariteny eto amin'ity Joba 12 ity. Antanio aneny biby, antanio aneny voromanidina, antanio aneny tany, na ny hazan-drano any an-dranomasina. Dia averimberin' Joba ilay valiteny manao hoe ampianatra anao izy, ampahalala anao izy. Ny mahagaga dia izao, ireo siantifika milaza azo manam-pahaizana sy manam-pahalalana dia mieritreritra fa ny atody no nisy voalohany. Fa raha tena manontany ny zava-misy iainantsika andavanandro isika dia mahita fa Andriamanitra no mpamorona izao rehetra izao. Ao amin'ny Joba 7:30 ihany, ny 9-4-5 dia hoy ny fanontanian Joba, fanontanian'Andriamanitra, taiza ary ianao ozy izy, fony ao namorona ny tany, ambarao raha hainao. Izy ary no nandidy izay ho refina raha fantatrao. Iza no nanenjana ny famolaina teo aminy, teo amin'inona no nanorenana ny vody andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizoriny. Fa raha niara-nihira ny kintany maraina nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Joba dia manizingizina ao anatin'ny soratanany raha niresaka tamin'Andriamanitra izy. Fa Andriamanitra no mpamorona ny zavatra rehetra. Ary io Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra, io no tiako hiantsonanao amin'ity androany ity, ny mba hanompoana ho azy. Satria io Andriamanitra io izay namorona ny zavatra rehetra dia mijery ny fiainanao. Maka antanana ny fiainanao ary tsy manary anao na oviana na oviana. Tao anatin'ny doro-tanety anankiray no nisehoany ity tantara ity. Raha vorona manana zanaka maromaro, rehefa nirehitra ny afo tao anatin'ny ala anankiray, dia afaka nanidina somatsara ilay vorona, afaka nanavotra ny ainy ilay vorona. Fa ny eritreretiny dia ny hoe mba hanahoana ny zanany. Tsy maintsy ho isy kilany afo ny zanany, mety isy voavonjy, fa tsy maintsy misy kilany afo. Ka ny anina nataon'ilay reniny dia nanarona azy tamin'ny elany. Ka reto zanany dia
nipetraka sy ny alokaloka tao ambanin'ny elany ilay vorona. Tao anatin'ilay tantara rehefa nandeha ny doro-tanety dia kila ny afo le reniny. Fa afaka ora vitsivitsy taty aoriana tsy afa-nihetsika fa efa maty le reniny. Noho ny reny misy zanany vitsivitsy mivoaka mandehandeha eo amin'ilay toerana sisan'ny afo. Toy izany koa ange Andriamanitra mijery ny fiainantsika izy. Ilay Andriamanitra mpamorona dia mahita ny fiainantsika. Izao ny fanambarany ao amin'ny Mateo 10:20. Aza matahotra hozy izy. Aza matahotra. Eo amin'ny 9:30. Fa na dia ny volondohanareo aza hozy izy dia voaisany avokoa. 9:30. Koa aza matahotra mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ny tsintsina zavatra kely tsy dia manahoana loatra. Kanefa voalaza eo amin'ny 9:20. Fa raha tsy maintsy milatsaka amin'ny tany reny hozy izy dia noho ny sitrapony rainareo, noho ny sitrapon'Andriamanitra, aoka ahatoky an'Andriamanitra mpamorona izao rehetrarehetra izao isika. Ny fahatokiana dia tahaka n'ity zazakely anankiray izay resahan'ny dadany hoe misaoty, aoka hitsambikina ianao, dia mitsambikina ampinoana izy. Satria azony antoka fa ny dadany efa miandry azy eo ambany ao. Dia toy izany ihany koa ilay raintsika mpamorona izao rehetrarehetra izao dia miahy ny fiainantsika ary tsy misy atahorantsika fa fantany ny fiainantsika ary fantany ny hitondranantsika. Izy ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana no manondro lalana anao ary mitantana ny fiainanao. Ny faniriko dia ny safidiananao an'ilay Andriamanitra mpamorona izao rehetrarehetra izao. Tsy ho variana amin'ny zavatra madinika fa hifantoka any amin'izany Andriamanitra mpamorona izany isika rehetra. Manasanao eo am-pamaranana izao fandarana izao, hiaraka hanondrika ny lohantsika isika amarana izany fotoana izany amin'ny vavaka. Jehovah Rainaina Andro1, misaotra noho izany lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Mbola ady hevitra ny amin'ny hoe atody sa ny akoho no nisy voalohany. Fa nampianarinao anay fa ianao no Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Namorona ny fahazavana ianao, namorona ny biby ianao, namorona ny zavatra hitanay rehetra ankehitriny ianao. Fa noho ny fahotanay dia misy tebiteby ao anatin'ny fiainanay. Fa tianao raha tahaka ny fahatokisan'ny zazakely ny rainy dia atoky ianao ilay Andriamanitra mpamorona izay ivavahanay sy tomponay izahay. Aoka ho ataonao ao anatin'ny fonay izany fahatokisana anao izany. Fa tononay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen.